mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fa miarabantsika tsirairay avindray tonga ty lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity talata faina amby folo volana May ty. Sotra Andriamanitra trantsika fa afaka mianatra ny teniny. Ny riko aminao dia azo hery amin'izany anenao. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao Tompo mbola manome tombonandro sy tombom-potoana ho anay fa anay mianatra ny teninao. Mangataka aminao Tompo mba hiteny mahalona anay ary hitarika anay ny amin'izany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe famitahana miharihary. Famitahana miharihary. Ho fanimbahana ny toetra manokana nanana famoronana antsika dia napiditra fisandohana miharihary ny devoly. Tahaka izao izany zavatra sandoka izay nekeny sasany tamintsika izany. Andriamanitra no antony voalohan'ny famoronana, saingy nila fotoana lava izy mba hampisy ny fiainana ohatra. Ny fivoarana miandalana dingana nampiasainy izany no noforoniny mba hampirindra ireo tahirin-kevitra siantifika amin'ny fitantaran'ny Genesisy izany hevitra izany. Ambaran'izany fa vanim-potoana lava sy tsy voafaritra ireo andro famoronana. Ary ny fiainana teto tany dia efa nisy andavitrisa taona maro izany. Zao anefa no voalaza ao amin'ny Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahaenina sy ny fahasivy manao hoe ny tenin'i Jehova no nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Andininy fahasivy izy manao hoe fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Mazava zany ny fitantaran'ny Baiboly, Andriamanitra no niteny dia ary zany, izy nandidy dia nitoetra mafy zany. Fa hoy izy ny Hebreo manao hoe finoana hozy izy no ahafantarantsika fa tenin'Andriamanitra no nanaovana an'izao tontolo izao. Ny toko voalohany amin'ny Genesisy dia milaza fa namorona an'izao tontolo izao tao anatin'ny enin'andro ara-baky teny, izany hoe 420 ora Andriamanitra ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy. Tsy maneho zavatra hafa ankoatran'izany ny firafitra ny fomba fiteny ampiasainy ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny faharoa. Na ireo manam-pahaizana tsy mino ny famoronana tao anatin'ny enin'andro ara-baky teny aza dia miaiky fa nanana fikasana hampianatra momba ny famoronana tao anatin'ny enemana ny mpanoratra. Ny teny Hebreo ilazana ny andro amin'ny Genesisy toko voalohany dia Yom. Manerana amin'ny Baiboly isaky ny manolo ny teny Yom ho mpamaro toetra ny isa anankiray, andro fahatelo, andro voalohany, na ny ankoatran'izay dia mametraka ny fotoana ho 420 ora izany. Tsy misy toe-javatra na dia iray aza ao amin'ny Baiboly izay anaovan'ny isa ny anarana Yom ho vanim-potoana tsy voafaritra. Fem-potoana 420 ora mandrakariva izany notondroany izany ary tsy miovaova. Raha tsy namorona an'izao tontolo izao tao anatin'ny enin'andro ara-baky teny tokoa Andriamanitra, dia inona moa izany ny hevitra ilay sabata andro fahafito? Nahoana no nanome baiko mahakasika an'izany Andriamanitra? Tsy hisy antony mihitsy ny amialana ny sabata ho toy ny lova mandrakizay ny herinandro famoronana tao anatin'ny enemana raha toa ka tsy nisy hatrany ampiandohana ny herinandro famoronana izay ahitana andro enina.
ny fanekenany taona maro be nanaovana ny famoronana dia fisalasalana ny amin'ny filanany sabata andro fahafito. Mametraka fisalasalana lehibe mikasika ny famarinany soratra masina koa zany. Ny fototry ny fahefan'Andriamanitra mihitsy no iantefan'ny fitaky Satana amin'ny famelezan'ny sabata. Ary inona moa zany no mahomby kokoa amin'ny famotehana ny fahatsiarovana ny enin'andro ny famoronana raha tsy ny fandavana ny mahatena zava-misy an'izany famoronana zany tao anatin'ny enin'andro. Tsy mahagaga raha toa olona maro ao anatin'izany ny kristianina no manao tsinitsinina ny sabata izay andro fahafito drafitra mialoha sahady ny famitahana farany tokoa zany. Ary ao anatin'ny famitahana tiany Satana atao entina analana ao anatin'ny saintsika, ao anatin'ny finoantsika fa ny foronon'Andriamanitra tokoa isika. Aoka zany izao sy ianao hitanjana manoloana an'izany ary ihany koa ampitombo ny finoantsika amin'ny zavatra vitan'Andriamanitra, amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra ary koa ny toromarika men'Andriamanitra eo anatanantsika. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao zany. Misaotra ny amin'ny lesona nomenao anay an'io mety efa vao aminay. Mety efa fantatra ihany koa kanefa raisinay ho maivana. Mangataka aminao izahay, mangataka amin'ny fanahinao masina mba handesa lahatra ny fonay ny amin'ny teninao ka fahamarinana ho anay tokoa zany. Indrindra ny fahefahanao, indrindra ny maha-Andriamanitra mandrakizay ary manana ny fahefana eo amin'ny fiainanay ianao. Miteny tokoa ianao dia misy ny zavatra rehetra ary afaka miteny ihany koa ianao dia mampisy ny zavatra rehetra sy mahasitrana anay ihany koa. Ko mety eza ianao Tompo akasika ny fiainana ra-pananay tsirairay avy. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.